Levitikosy toko fa 7 lalàna ny amin'ny voady sy ny fahavolo-karena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona hanala voady dia ho an'i Jehovah izy arak'izay ataonao tombany. Ary ny ataonao tomban'ny lehilahy hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 80 taona dia sekely volafotsy 50 araka ny sekely masina. Fa raha vehivavy dia sekely 30 kosa no ataonao tombany. Ary raha hatramin'ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona izy dia sekely 20 no ataonao tomban'ny lehilahy. Ary raha vehivavy dia sekely 10 kosa. Ary raha hatramin'ny 2 volana ka hatramin'ny 5 taona dia sekely volafotsy 5 no ataonao tomban'ny zazalahy, ary sekely volafotsy 3 kosa no ataonao tomban'ny zazavavy. Ary raha hatramin'ny 80 taona no miakatra izy, raha lehilahy dia ho sekely 5 no ataonao tombany, ary raha vehivavy dia sekely 10 kosa. Ary raha malahelo kosa izy ka tsy maloha izay hataonao ho tombany, dia hoentina eo anatreny mpisorona izy, ary ny mpisorona hanombana azy arak'izay takatry ny ananan'ilay ny voady no hanombana ny mpisorona azy. Ary raha biby fiompy izay fanao fanatitra ho an'i Jehovah, dia ho masina ho an'i Jehovah izay rehetra omena amin'izany. Tsy hanova na hanakalo izany izy, na ny tsara ho solon'ny ratsy, na ny ratsy ho solon'ny tsara. Ary raha biby no atakalony biby, dia samy ho masina izy sy ny takalony. Fa raha biby maloto izay tsy fanao fanatitra ho an'i Jehovah kosa izany, dia ho entina eo anatreny mpisorona izy. Ary ny mpisorona hanombana azy, na tsara na ratsy, koa arak'izay ataonao mpisorona tombany no izy. Fa raha tahanavitra azy ny tompony, dia ampiny ho tonga avy fahaenina izay nataonao tombany. Ary raha misy olona manamasina ny tranony ho an'i Jehovah, dia ho tombana ny mpisorona ny trano, na tsara na ratsy, koa arak'izay ataon'ny mpisorona tombany no izy. Ary raha tian'ny tompony havotana ny tranony izay nao masininy, dia ampiny ho tonga avy fahaenina ny vola nataonao ho tombany, dia ho azy ny trano. Ary raha misy olona manamasina ho an'i Jehovah ny sasany amin'ny zarantaniny, dia ho tombananao izy araka ny voan-javatra famafy eo. Ny voambary ordia iray omera ho tombananao sekely volafotsy 50. Raha misy manamasina ny taniny, raha vo afaka ny jobily, dia arak'izay ataonao tombany no izy. Fa raha misy manamasina ny taniny aorianany jobily, dia ho lazain'ny mpisorona aminy ny vola araka ny taona sisa, dia hatramin'ny taona jobily, ary ahena arak'izany no anaovanao ny tombany. Ary raha tian'ilay nanamasina azy havotana ny tany, dia ampiny ho tonga avy fahaenina ny vola nataonao tombany, ka dia ho tapaka ho azy. Ary raha tsy hanavotra ny tany izy, na efa nivarotra azy tamin'olo-kafa, dia tsy ho azo havotana intsony izany. Fa raha afaka mijobily ny tany, dia ho masina ho an'i Jehovah tahaka tsy sa voatokana izany. Ny mpisorona no ho tompony. Ary raha misy manamasina ho an'i Jehovah ny tany novidiny, izay tsy amin'ny zaran-taniny, dia ho lazay mpisorona aminy ny hevitry ny ataonao tombany, dia hatramin'ny taona jobily. Ary dia handoa izay nataonao tombany amin'izany andro izany izy ho zava-masina ho an'i Jehovah. Amin'ny taona jobily no hodian'ny tany amin'izay nividianana azy, dia ho an'izay tompon-dova. Ary ny tombony rehetra izay ataonao dia ho araky ny sekely masina, ho gera 20 ny sekely iray. Fa ny voalohany teraka ny biby fiompy, dia izay voalohany teraka ho an'i Jehovah, aoka tsisy olona namasina izany, na omby, na ondry, na osy, fa an'i Jehovah izany. Fa raha biby maloto kosa, dia votany arak'izay ataonao tombany, ary ampihany ho tonga avy fahaenina,
fa raha tsy avotana izy dia amidy arak'izay nataonao tombany. Kanefa ny zavatra rehetra izay atokany olona ho an'i Jehovah amin'izay ananany na olona na biby fiompy na tany izay fananany dia tsy amidy na avotana. Masina dia masina ho an'i Jehovah ny zavatra rehetra izay atokana. Ny olona rehetra izay atokana dia tsy avotana fa atao maty tokoa. Ary ny ampafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sa, dia an'i Jehovah. Masina ho an'i Jehovah izany. Ary raha misy tian'ny tompony avotana ny ampafolo ny vokatra, dia ampihany ho tonga hafaenina izy. Ary ny amin'ny ampafolo ny omby na ny ondry na ny osy, dia ny ampafolo n'izay rehetra mandalo eo ambanin'ny tehiny mpiandry ho masina ho an'i Jehovah. Tsy izahany tsara na ny ratsy izy, ary tsy hanakalo azy. Ary raha misy takalozany, dia samy ho masina avokoa izy sy ny takalony ka tsy avotana. Ireo ny didy izay nandidiany Jehovah ny Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo an-tendrombohitra Sinay.